Ao anatin'ny vanim-potoana fambolen-kazo tsika izao mandray anjara feno amin'izany izay atao amin'ny orinasa Star. Andao any atorantsika hoe inona daholo ny tokony atao rehefa hamboly hazo hoe. Voalohany amin'izany dia ny fanomanana ny toerana hambolenan'ny hazo. Tsara kokoa raha iray volana mialoha tsika dia efa manao ny lavaka mba hidiran'ny orana sy ny masoandro ka hiaina tsara ilay tany ho ambolentsika. 20 cm ny alebeany ary 20 cm ny alalany. Rehefa manala ny tany dia atokana ny lohatany ary atokana ny atitany. Rehefa tonga ny fambolen-kazo dia averina ao anatin'ny lavaka ilay lohatany nalantsika teo. Alaina ny zanakazo, rovitina moramora ary ezahana tsy ho potika ilay tany ao anatin'ilay gaine. Atsatoka ny zanakazo ary averina totofana ilay lavaka amin'ilay ambina tany izay eo ivelany. Tsahana manodidina ilay lavaka izay nataontsika mba hiala ilay rivotra ao anatin'ny tany. Ny sachet sy gaine ary ny fitaovana plastika izay avy nampiasaintsika dia andao angontsika ny anaty sobika ary hoarintsika ny amin'ny toerana natokana ho amin'izany. Toy izay sy toy izay ary ny fambolen-kazo ka andaontsika rehetra hifametanana amin'ny maitso ao Madagasikara. Ndao hamboly hazo e! Star, riarian'ny Malagasy nanomboka ny 3 amby 700 arivo.